Izy natsoina hoe Briana, vehivavy 20 taona, tsara tarehy araky nitan'ireo amin'izao sary zao mpampianatra izy mampianatra anglais ary coach ny cheerleader koa. Manambady izy ary sahirana izy mivady satria voaroka tamin'ny asany ilay vadiny dia nanana trosa be nitrosa tany amin'ny banky tamin'olona. Teo dia sahirana izy mivady ary nieritreritra hoe inona no ataontsika mba hamana an'izay olona izay. Efa sangisangy foana izy mivady hatramin'izay hoe andao ranga hanao contenu pour adulte tsika, nanao an'ireny karazana vidéo somary lazaina hoe mamoafady sary sexy ireny zany dia mahazo vola amin'ny alalan'izay. Any États-Unis moa misy ny atao hoe OnlyFans, ary io OnlyFans io dia page tahaka an'itony Facebook tony dia mamorona page ianao ary misy abonnement izay apetraka ao anatiny. Andovola ny olona mba hijery ny sarinao sy ny vidéo anao dia mampidi-bola ianao manao sary sy vidéo izay somary sexy ary azo lazaina mihitsy hoe contenu ho an'ny plus de 18 ans. Ramose mampiseho tarehy fa raha matoa tsy mampiseho tarehy satria aza adino fa mbola mpampianatra izy. Tao teoriana nefa dia sy nafantatra zany tarehan'le rangahy hoe fantatra io rangahy io mazava ho azy fa tonga dia nandeha ny fanadihadiana fa hoe tonga dia le vadiny zany io miaraka amin'io na tsy mampiseho tarehy ary indray andro nampianatra iny Briana tonga tao amin'ny salle de classe ny superviseur zany ao amin'le sekoly dia nandondona dia hoe ay mila miresaka tsika dia niresaka teo zareo dia fantatra tao anatin'izany ary tena fantatra Briana fa nisy nitoroka izy ary fantatra hoe manana page OnlyFans dia najanona ho tsy mpampianatra ntsony aloha izy tao anatin'ny fotoana izay andinihana izay anaovana azy. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa nisy naka ilay roy an'ilay page OnlyFans dia natsofoka tao anatina groupe Facebook le fianarana zany. Fantatry ny olona rehetrarehetra fa manana page OF zany ity mpampianatra ity. Fantatry ny ankizy izay ampianarana moa zany fa manana OF izy. Tena nanapa-kevitra Briana fa hiala amin'ny fampianarana fa hijanona bebe kokoa ao anatin'ny OnlyFans. Hafakely nahazo laza be izy tao anatin'izany resahan'ny télé tany États-Unis, resahan'ny gazety ary nisy niantso mihitsy tamina talk show reny dia laza izy tao anatin'izany fa ny karamana mpampianatra ao anatin'ny herintaona dia $42,000. Ny azony kosa tao anatin'ny iray volana tamin'ny nanao an'io OnlyFans io dia $10,000. Ataovy amin'izany ny kajikajy. Embolana mahery kely eo nisian'io page OF n'izy mivady io ary dia nilaza izy tao anatin'izany fa efa presque efa akaikikaiky ny $1,000,000 ny vola azony tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia tao aoriana kely moa zany dia fantatra koa fa nisy mpampianatra iray hafa tao anatin'ny sekoly ihany manana page OnlyFans. Voaka gazety daholo zany io asehoko anareo io ilay izy. Zay, mazotoa.